nareo koa ve faly be indray izay miaraka aminareo amin'ity an'ity tonga sady amin'ny andro fahefatritsika amin'izao fandarana safaly izao dia asaina indray nareo anaraka fandarana mahafinaritra izay efa fanarakintsika isan'andro eto amin'ny fandarana safaly menofinaritra daholo araka izy Tsy voavidiny fahasalamana re mitondra fifaliana tombotso be dia be sanak'Andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandava aminy ho aviny sanak'Andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandava aminy ho aviny inako dia sy andrano ry fanotra Nianaky akondro ary nendriky inona? Fa maninona ny senatra n'izany foana rehefa tsy akondro dia paoma dia paiso dia ina koa manaraka tsy alao hamburger mitovy amin'ny ena zao Ka hitandry ozy niteninay hoe mila mihinana legioma sy voankazo hono raha te ho salama tsara miteniteny foana alao zany dia fa fa taiza foana kindry iny tsy nianatra mihitsy narariny forse tena marina ilay nitenenin'izay fa tsy mahasalama ny mihinana sakafo be menaka sy mamy be loatra isan'andro dia tsy natsinasona ilay nifitato zany efa salama tsara zao sondry ie dans zay ary nanagote ndao ary sady lenahy efa mitovy amin'ny ese akondro PDD oy azo atao be ohatry kiva tsy mety nge zao mila milala onitsika rehefa misakafo fa hoana indray zany fa ngatsy efa sakafo ara-pahasalamana no entiko tsy mahalala oniny ahoana ino tsara mihinana sakafo ara-pahasalamana fa rehefa tsy voalanjalanja kosa nefa sady rehefa tsy atao amin'ny antonony dia lasa mamparary indray ay ve zany or fa zaniko ireo tenakiteleto satria efa nihinana roa teo za mihitsy efa salama tsara zany zao tsika misy satria mihina sakafo ara-pahasalamana sady mahay mahalala oniny ie tena faly be mihitsy ny za koa faly be noko fa niantsarany tantara teo daholo tsika tany an-tranontany mikasika indrindra ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy ny fahalalana ono manko no resantsika anio ono fantatrareo ve fa Andriamanitra taloha efa ela be tany dia efa nanomana sakafo tsara mahasalama ho an'ny olombelona dia ankehitriny koa izy dia mbola manome an'izany satria ilay Andriamanitra tamin'izany ihany anie ilay Andriamanitra amin'izao ary tadidinareo ve fa talohany tamin'ny namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra talohany namoronina antsika olombelona dia noforoniny aloha ny sakafo mahasalama andany jerentsika ny Genesis toko voalohany ny 9:20 hono voalaza ao ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny hanina manitsambo rehetra izay ambony tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao rakizy dia izao be dia be mihitsy zavatra hitantsika eny an-tsena eny kanefa tsy mahasalama izy ireny dia indraindray tsika midongo mihitsy hividanana an'izy ireny kanefa efa hita fa tsy mahasalama dia rehefa mba omena legioma tsika dia memenina hoe tsy tiako io mantsy any dada sy neny na koa omena voankazo tsika dia tsy mety mihinana mihitsy kanefa voalaza teo fa tokony hihinana legioma sy voankazo itsika tsirairay avy satria ireny sakafo nomen'Andriamanitra ireny no mahasalama tsara ny ankizy rehetra dia ny olo-dehibe ihany koa ohatra izao hoe nameny karaoty Andriamanitra ireny dia manatsara ny masontsika
mba tsy tonga anazy mora rary. Ohatra ihany koa hoe ny tongolo ohatra dia manampy atsika amin'ny fitadidiana any am-pianarana. Dia mety misy mitenika izy hoe za efa mahay beko fa mbola mahay be lavitra noho izany raha manaiky mihinana voankazo sy legioma. Dia ho an'ny ankizy izay mieritreritra indray hoe za tsy dia mahay mihitsy any am-pianarana, dia raha mihinana voankazo sy legioma nareo dia jereo tsara ne fa lasa mahay kokoa ianareo. Dia izao rehefa sakafo nomen'Andriamanitra izay no hoantsika dia hohanina araka ny namezany azy. Ohatra zao hoe nomeny paomantsika dia sasana tsara le paoma dia hohanina avy eo. Tsara lavitra kokoa izay noho ny hoe ataontsika jus indray izy. Dia misy miteny indray ny ankizy kely hoe za tsy tia raha vao tsy atao jus le izy. Fa tsara lavitra ny mihinana paoma amin'izao noho ny fihinanantsika jus vita amin'ny paoma. Dia ohatra izany ihany koa ny voasary. Tia voasary ve nareo? Tsara lavitra ankizy ny fihinanana voasary amin'izao noho ny fihinanana ranom-boankazo vita avy amin'ny voasary. Azonareo tsara izany fa ino tsara ne raha vao ohatra tsika tsy tia mihinana legioma sy voankazo fa tia mihinana zavatra mamy be foana ohatran'le tantara hitantsika teo le goûter amin'ny fanilo dia lasa tsy salama tsika. Fa rehefa mihinana zavatra mamy be foana tsika ohatra dia lasa misy zavatra fotsifotsy tavela eo amin'ny nifintsika eo. Dia le siramamy tavela iny izany mivadika ho asidra indray izy avy eo. Dia le akanjo nify le amin'ny sisin'ny nifintsika iny lasa marary. Dia na misakafo tsika na miborosy nifintsika dia mitaraina marary foana ilay nifintsika. Dia mety ozy ny ankizy kely sasany hoe za efa nihinana mamy be foana hatramin'izay dia ahoana izany. Dia misy vahaolany ity, mila manadio nify tsara tsika. Dio tsara ny nifinareo dia amin'izay miala daholo izay lotoloto rehetra dia manampy antsika anana nify tsara izy ireny. Fa androany tsika dia nanapa-kevitra kosa hoe ny zavatra izay hohanina dia zavatra izay nomen'Andriamanitra ho sakafo mahasalama ihany. Raha fitinina izany dia izao ankizy hoe ny fihinanantsika ny voankazo dia tena tsara ho an'ny fahasalamantsika. Dia tsara indrindra ho an'ny fitadidiana dia lasa ankizy kely mahay be tsika. Dia lasa ankizy kely mavitrika be tsika amin'ny zavatra izay ataontsika. Tsy mba tianareo ve izany? Dia rehefa misakafo ihany koa araka ilay tantara teo dia mila manino izy teo? Izay indrindra mila malala onony ny ankizy rehefa misakafo. Fa tsy hoe misy sakafo be da be ty dia hohaniko daholo izany izay tiako rehetra hohanina. Tsy izany fa hozy Andriamanitra hoe mila malala onony ihany koa isika amin'ny zavatra izay hohanintsika. Dia rehefa malala onitsika dia salama tsara ihany koa ny vavonitsika. Dia tiako afatra kely ampitaina araka izy amin'ity an'ity dia izao hoe rehefa misakafo tsika na mihinana na misotro izany dia tadio foana hoe nanome zavatra tsara Andriamanitra. Rehefa mangetaeta ohatra dia azo mitady jus foana, azo midongy ranom-boankazo foana fa misotroa rano madio. Andaony jerentsika izay voalazan'ny Korintiana voalohany toko 10 (1:3-10). Dia ondry vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninatr'Andriamanitra izany rehetra izany. Izany hoe ny zavatra rehetra hoantsika izany dia manome voninahitra an'Andriamanitra mandraikariva satria izy nanome sakafo tsara antsika. Mahafinaritra be izany Dia ny firariako dia ankizy kely tomady avokoa ianareo ary ankizy kely tia mitaona ny namanareo ihany koa mba hihinana sakafo ara-pahasalamana. Dia mirary sondray are. Androandray isika dia hanao fehezam-boninkazo ho an'ny neny. Taratasy maitso ety alina-kôly ary taratasy kely maromaro isan-karazany lokony. Tapahana roa ny taratasy maitso iray aforotra roa ary etezana lavalava dia atao tahaka izao amin'ny sary izao. Rehefa izay dia ho aforontsika izy io ka asiana lakôly ny sisiny dia ho atao tonga boribory mitsangana tahaka izao amin'ny sary izao. Apetao tsara raka izy fa ino no ataontsika tao ny fehim-boninkazo ho an'ny neny. Rehefa tafajoro tsara izy io dia vonoina ny zorony
tsirairay avy tahaka izao amin'ny sary anehoana azy aminareo izao dia lasa mivelatra ilay izy. Rehefa avy eo dia anamboatra voninkazo sika satria fehezam-boninkazo ny atao ka maka taratasy kely loko hafa anaovana tahaka reto amin'ny sary reto. Basehoko anareo ny fanaovana ny voninkazo dia taratasy efajoro iray ka aforotra manome telozoro, aforotra indray mandeha, aforotra fanindroa no telozoro faharoa ary aforotra fahatelo no telozoro fahatelo. Rehefa tonga ohatr'izay izy dia maka hety ary hetezana atao boribory lavalava tsara mba hanome endrika na felam-boninkazo iray. Rehefa vita mantsindrak izy dia rehefa sokafana dia ho hitantsika fa tonga voninkazo mitovy daholo ny felany. Rehefa izay dia asiana boribory kely loko hafa eo ampovoany mba hahatonga azy ho endrika voninkazo dia manety boribory amin'ny taratasy loko hafa ho atao eo ampovoany dia maka lakaoly rehefa avy eo atao boribory tsara afaka aforotra roa ny taratasy anaovana azy ary asiana lakaoly dia apetraka eo ampovoan'ilay voninkazo natao teo. Rehefa manety voninkazo isika dia mety atao mba matsikotsiko indraindray atao boribory ohatr'izao koa indraindray. Dia manao voninkazo kely ohatran'izay isika amin'ny angezan'ny tahon'ny voninkazotsika atao maromaro dia apetraka isak'ilay sorony nofonoana tao amin'ilay tahon'ny voninkazo. Tsy ny tahony rehetra akory ny asiana fa ny sasatsasany ihany ary rehefa navita maro isika dia ohatr'izao no fivoakany. Rehefa vita dia manapaka an'izay sasany tsy niforotra nisy voninkazo ohatra hoe eto izany izao dia anankitelo no tapahana mba hanome endriny hafa ary atsotra kely amin'ny nety iny mba hahatonga an'ilay felam-boninkazo sy ny fehim-boninkazo ho amin'ny endriny tahaka izao. Dia ohatr'izao ny azontsika tolotra ho amin'ny endy. Ny nahandrontsika androany raka izy dia tsakitsaky legioma. Ny zavatra ilayntsika ao anatin'izany dia courgette anankiray dia karoty anankiefatra, dia mila koa isika fromage ary mila isika kikimofo na mofo dopaina maina totoina. Ilayntsika koa ny sira ary toerana anankiray afaka asiantsika azy rehefa avy eo. Anomboka ny fikarakarana isika ka izao raka izy sasantsika madio tsara ny courgette dia sasantsika madio tsara ihany koa ny karoty. Rehefa vita sasantsika izay dia alaintsika ny karoty dia zarantsika anankiroa ohatran'izao ary tetehantsika manify ary mila mahazo isika zany karoty lavalava ohatran'ireny ovy endasina ireny. Ary rehefa azotsika izay ny karoty vitantsika ny karoty dia ataontsika ihany koa ny courgette ary ataontsika mitovy alava amin'ny karoty teo ihany koa. Alaintsika dia tapahantsika manify ny courgette ataontsika mitovy amin'ny karoty teo. Rehefa vitantsika izay raka izy dia anomboka ny anafangaro azy amin'izay isika. Rehefa anafangaro azy isika dia maka vilia anankiray zany isika dia alaintsika ilay tetika karoty sy courgette vitantsika teo dia mahazo ohatran'izao isika. Rehefa azotsika izy dia alefantsika ao anatina vilia anankiray dia manomboka alaintsika daholo ireo fangaro rehetrarehetra zay hitantsika tambolohany teo. Alaintsika zany zao ny kikimofo dia alefantsika ao anatin'ny ilay courgette sy karoty. Rehefa vita izay dia alaintsika ihany koa ny sira. Maka sira ihany koa tsika, tsy ataontsika be dia be ny sira, kelikely ihany dia alaintsika ihany koa ny fromage.
dia afangarontsika tsara amin'izay izy rehetrarehetra. Afangarontsika tsara. Ataontsika zany zay ampifangaro azy rehetra tsara. Efa vita zay dia vita ny nandrontsika. Salamanare itundra fifalina tumbutsu bedabe sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vataniu beazina afanta cha izeu wanini ufali fali lalanda vamini wavini sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vataniu beazina afanta cha izeu wanini ufalifali lalanda vamini wavini. Vita sahady ny fandaharana nafinaritra e. Faly ve nareo? Atao ve zafaly ary e? Isa roa telo zafaly. Ie, zao rahampitso de anao lalao hafa ndray isika. Zany hoe asa tanana. De reto avy ny zavatra homanina indray ho an'ny rahampitso taratasy matevina na ataontsika hoe papier chemise anankiray. Taratasy miloko isan-karazany. Raha manana karazany 5 dia tena tsara, fa zay tiantsika fa isan-karazany. De militsika fanoratana, stylo na crayon na feutre zay ananantsika. De militsika lakaoly de mila koa fitsipika na règle. Zay zany de azadiny fa mila headphone. Reo zany fitaovana ilayntsika rahampitso. De zao nafinaritra be le fahalalana hony teo tsara be ny sakafo omen'Andriamanitra andeha hivavaka isika mba hampian'Andriamanitra mandrakariva hihinana ny sakafo tsara indrindra. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny fotoana mahafinaritra dia noho ireo lesona mahafinaritra. Ampio zahay mba hitiany sakafo izay nomenao ary hihinana ara-pahasalamana. Mamela azy tsy nentina taonay. Ampianaro zahay ay sakafo tsara. Taio dada sy neny mba havita sakafo tsara ho anay ihany koa. Dia mba hanana vola ihany koa izy hividianana sakafo ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.